Notahirana ny fiarabana tompo-kilasy tompo-vavy tamin'ny 7 ora hariva teo dia any amin'ny district amin'ny Bekily faritra Androy no misy ny ivon'ilay rivo-doza ENAO. Mitombo indray ny heriny amin'izao fotoana izao ary mitondra tafiotra 90 km isan'ora sy rivotra 5.20 km isan'ora. Manana hafainganam-pandeha 30 km isan'ora izy ary mizotra hatrany mianatsimo. Raha izao zotran'izao no dinihana dia vinavinaina hivoaka an-dranomasina ao Tsiombe izy amin'ny 2 ora maraina. Dia toy izao manaraka izao indray ary ny filazana loza manan-kery manomboka eto. Filazana miloko manga na ny alerte bleu ho amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana, ny faritany-Antananarivo, ny faritra Moronmania, Hotomatsiatra sy Vatovado Fitovinany. Filazana loza mitatao kosa na alerte rouge ho amin'ny faritra Iorombe, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, ny faritra Atsimo Andrefana afa-tsy ny distrika Morombe sy Toliara Voaloha sy Faharoa. Tokony ho mailo hatrany ireo mponina amin'ny faritra mahazo ny filazana miloko mena satria efa miatra ny rivo-doza ary tsy tokony hivoaka ny trano intsony. Dia manome fotoana anao izahay ho afaka ora vitsindray.